Vavaka isika. Jehovah eo misaotra ny tantananao ny fiainanay ka anatratraranay ity taom-baovao ity ny andro androany izay fampiarabanay koa amin'izao taona vaovao zao satria izao ny fotoana voalohany fa anay mifanaritaava indray eto tia mifaritry ny paroasin'ny Sabotsinamena dia Tsatsiresy ity. Misaotra koa ny tahinanao anay sy ny fanambinana izay nomenao anay koa dia nitondra ny fanatitra izay sy ny fahafolokarena sy ireo fanatitra maro fanorenana mba ho ampandrosoana ny asanao araka ny baikonao. Misaotra koa ny amin'ny fananao masina izay miasa ty anatinay ka dia tsy namihana izany izay satria efa olon'ny fahazavana tokoa ka dia andeha amin'ny famarinana amin'ity taona ity satria raha niafatra tamin'ny faran'ny taona iny dia hoe ny azo rehetra izay tsy mamoa amin'ity taona vaovao ity dia ho kapaina koa dia matoky izay raha eo fa hamoa voa avokoa ny fanatitra izay naterinay ka hitondra fanahy maro babo anao indray. Koa dia ho tainao ny tokantrano tsiraray avy ny sambatan'olona izay nitondra izany fanatitra izany araka ny teninao hoe hovako ny varavaran'ny lanitra ka androtsako fitehina fiainao-by ampo anareo hoy ianao Jehovah tompony maro ary asiko teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatrareo dia avanom-bozy rehetra ataonareo hoy ianao Jehovah tompony maro. Koa dia mitenena ary Jehovah amin'ny alala mivaky tenin'ny soratra masina izay mivakiana tao fa mihaino indray izahay ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana ary isika. Dia faly miarabantsika paroasy Sabotsinamena eto koa ny paroasina Ambohimalaza dia paroasiny talatan'ny Vononondry Olonondry voalohany tokoa ny taona ary ny akamaroan'ny voakan'Andriamanitra tsiraray avy dia mifampiarahaba na ny mpandalan'ny fombandrazana na ny mpiasa any amin'ny toerana ministera tsiraray avy any na ny amin'ny toeram-panjakana any na ny fiangonana dia eo zay fifanajana hoe ray aman-dreny zanaka izay dia rehefa tonga ny tonotaona dia avy mifampiarahaba ny tsiraray avy mifanolotra fanomezana solombody akoho solombody ondry solombody omby hoe nofikena mitahampihavanana misy obolana gasy hoe mangatabady dia hoe mitaribady tsy vita ino izy ty amin'ny lazana azy mitaribady tsy lasa vody ondry fa tsisy miteny hoe mitaribady tsy lasa vody omby ka fifanomezana fampiarabana ohatran'izao ny na dia ny antoko politika kosa dia manao an'izany rehefa tonga ny tonotaona fifampiarabana dia mba mifampiaraba. Tsika zao GFFM Analamanga Antananarivo dia anao fifampiarabana taona vaovao iaraba amin'ny pastera sy ny vady aman-janany eny amin'ny NDC amin'ny 11 mars fifampiarabana dia mety misy fanambarana goavana koa atao amin'io dia tsika fiangonana raha le perikopa antsika ty tsika mihitsy le hoe tonga ny fahazavana ozy izy le perikopa ka zay fahazavana izay dia tsy hita izay fahazavana ho etitsika zay raha ohatra ka ny fitafitsika mitovy amin'ny fitafian'ny olona rehetra fa ohatran'ny olona rehetra ihany isika fa rehefa miavaka amin'ny fitafiana ohatra zao tsika dia mipoitra ho azy le hazavana eny am-pandehanana eny an-dalana eny amin'ny arabe eny efa hita iny le fahazavana fa mandalo ohatrany hoe jiro mazava ao anatin'ny maizina ianao zany miaraka amin'ny fitafitsika zao dia anasana tsika rehetra koa io 11 mars io satria
Gideona fandresena ny fahantrana zany niainga tato amin'inony zany tato amin'ny fiangonana izany hoe le isehony voninahitra Andriamanitra zany dia isika handresy ny fahantrana isika miray saina miray hevitra miray fo miray fitiavana handresy ny fahantrana dia raha vao resy io fahantrana io dia mamirapiratrerana zao tontolo zao hoe tena resy le fahantrana tao Madagasikara fa nitsangana re Gideona miaraka amin'ny Gideona ny vahoaka malagasy rehetra dia zava-dehibe zay fandresena ny fahantrana zay iarahantsika rehetra dia any zany ny fotoana amin'ny 11 mars dia fa ho ataontsika hoe mangatsy fotsy ny thème inona ny toyny bizomambe dia je t'aime fa handresy ny fahantrana isika me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka dia raha sitrapon'Andriamanitra zany dia any zany tsika androany zao be tabe zao ny vahiny tonga eto za zao mino fa na dia ny porasina Ambohimalaza raha ny tokony ho izy ny porasina Ambohimalaza tokony tsy aty fa any ny paroasina Ambohimalaza ohatra nisy fanasana anareo tonga aty ny antony angamba dia mba tianareo hitanareo ty sabotsy namena ty ohatra zao nge le aty sao dia aviana mba manao ahoana ary zany fiangonana sabotsy namena zany dia mba nasaina fotsiny nareo akaty fa amin'ny manaraka tsy mamonjy porasiny sabotsy namena ntsony nareo mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina fa any ny paroasinareo fa nanasana nareo ty dia mba hijeryn'ity hoe mba manao ahoana zany fiangonana 7 metra zany ny habeany dia raha mba hanorona koa nareo raha pitso raha afaka pitso dia hoe ahoana moa le misy le hoe mangala tahaka iny le fomba fitenenana hoe sofianatra zay le izy sofianatra dia mba mety anao tsaratsara mihoatra n'izao jereo fa raha ty zao ataontsika hoe tsisy atsiavo be ohatran'io fa tsy fiangonana le tonga dia le tafo ambany reny efa nikopakopaka daholo tsika ny hafanana tato fa miakatra be le izy dia ambony be dia mbola isy étage manko izy io zany mbola isy balcon io lefa miandro eo balcon manaraka zao ary tsika mbola zao paroasy efa tsy omby le izy zany hoe tsika zany nanao fiangonana lehibe takanina raha vao atao paroasy dia efa tsy omby foana dia mbola asiana balcon mba amin'ny fitokanana nyty fiangonana ty dia mba tafiditra ato daholo isika amin'izay fotoana izay satria 7 metatra ny alavany 20 metatra ny sakany dia jereo mbola be dabe ny olona nivelany tsy tafiditra ato satria le zanak'Andriamanitra fa maimaro hatrany ay dia takizay koa zany hoe ohatra ianao zany mbola tsy nentany zany hôtely Aintsy any zany keo amin'ny 11 mars dia mba mijery an'izany keo hoe ahoana zany fa ny ZFM rehetrarehetra tsika rehetrarehetra reto hiady amin'inona daholo zany dia anaovantsika démonstration de force ndray io hoe io le vahoaka vonina hiady amin'ny fahantrana dia anasantsika solotena avy any Madagasikara daholo fa misy fanambarana goavana ataontsika koa amin'io fa zay tsy tonga andray dia anenina amin'io fa aza tenitenenina amin'ny olona fa tsika ato ihany ny maheno an'izany zay tsy hitenenako mafy io sao dia ny olona ny ambadimbadika any le izy 11 mars ZFM tsara za zao mahita eto fa ny vahiny sisa angamba ny tsy manao teny fotsy sy manga ambony fa efa hitako nareo fa mijery fitaratra daholo any an-trano aloha ny voana hoe tena fotsy marina tiany tena bleu roi marina tiany andeha amin'izay za hivavaka tena mijery fitaratra fa angamba ny vahiny sisa ny mety hoe tsy manao bleu roi ny ambony na ny lehilahy vahiny koa dia tsy manao fotsy ambony izy fa mety mbola misy fotsy mipentipentina hafahafa ny eny aminazy eny dia vahiny izy zay fa itsika tompo-tanàna efa malala hoe raha hivavaka zay dia efa tsy maintsy fotsy ambony daholo ny lehilahy dia ny ambany bleu roi ty ihany ny mampiavaka anaty fa raha vao mialy ty dia efa inona koa za ty anatiny ity fotsy sy manga ny thème bizomambe dia jereva nany ballon maro mahafinaritra be mijery azy ity hatrany revelany ry nitravery zay nafinaritra be ato misy elo fotsy
sy manga jerevo ny olona jerevoko amin'ny écran eto koa ary nafindra andrala malaky le izy tsara be tonga dia fotsy sy manga ny thème ry lolona inareo hoe vonina iady amin'ny fantrana ry lolona sa tsy vonina asivo tehaka mafy ary zany ary tsika vehivavy reto ahoana vonina sa tsy vonina mba mite hafa koa tsika atao tokantrano ato raha vonina iady amin'ny fantrana e tsika lehilahy rehetra miaraka amin'ny fehimafy manao de andao ary fa zay mihitsy ny afatra omenatsika eto tsika iady amin'ny fantrana io asehoeran'ny Madagasikara fa ny fiangonana rehetra sy ny vahoaka malagasy rehetra ty perikôpa ty no efa iresahany azy ty ny iresahany azy Isaia toko fa enimpolo Isaia toko fa enimpolo ny voninahitry Jehova amin'ny andro ho avy mitsangana ry fiangonana apokalipsy mitsangana ry ZFFM fa tonga n'inona tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka ao aminao aleloia indro ny aizina manarona nyty firenena malagasy ity manarona izao tontolo zao ny aizi-pito manarona ny firenena fa aminao kosa tonga dia intsiko fa aminao kosa ry apokalipsy ry Gideona vonina iady amin'ny fahantrana no isehony voninahitry Jehova amsika zany fa tsy haiko ny raha pitso raha afaka pitso fa mbola mety ho avy indray ary ny baiko hoe tena ozy izy Jehova hoe tsy sabata ihany ny anareo no mampiseho ny voninahiny fa na ny ampianarana na aiza dia fotsy fa za ndray mpandeha na tsy tadidiko le tena nandanako zay fa misy école anankiray zay école privé ngamba izy io fa ny teninindry zareo ohatra ny tsika lehilahy io ny lehilahy fotsy ambony dia ny ambany bleu roi dia ohatr'izay koa ny vehivavy tena fotsy manga mihitsy ny tenue-andry zareo tena bleu roi dia ny mpianatra rehetrarehetra dia tena manao azy tena ohatra n'ireny maramila reny mihitsy tena mitovy mihitsy le tenue fotsy manga toy izay hoe rehefa tafita any amin'ny afo ty fahazavany ty tonga any amin'ny afo ty fahazavany ty dia ny hafarany zany mety ny firenena malagasy mihitsy no fotsy manga daholo gahako zao tontolo zao ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famiram-piratany fiposahanao ny firenena manatona ny fahazavanao za dia mahita an'izany amin'izao fotoana zao hatramin'izay nanaovantsika fanambarana zay hoe tonga ny fotoana fa tonga ny fahazavana araky ny perikôpa amonjen'ity firenena malagasy ity dia fa maro ro firenena vahiny nefa manomboka miresaka manomboka manontany zay zao tamin'ny herinandro iny dia indrono ny fanasana azo tany amin'ny ambasady amerikana ny fanasana na tsy haina tonga atao mihitsy hiatrika conférence ny amerikana sy ny atao hoe fivavahana sy ny fahalalana ara-pivavahana sy ny resaka fifidianana dia tamin'ny larobia teo indray tao amin'ny palais de sport ny PNUD nanao ny amerikana ihany io zany nanao famelabelarana zavatra maro tao dia mbola nasaina tany koa tsika nandeha tany koa fa ny mason'ny olona ho any aminao daholo ary nakamaroan'ny olona dia président ny itsony ianao iny président dia tataraiky kely anareo le tany amin'ny ambasady amerikana firenena amerikana vehivavy zay nanao famelabelarana dia direct avy any makaty Madagasikara dia mifanatrika eo zany amin'ny écran zany dia izy koa mahitanao fa vehivavy irakiana io manao
conférence iresaka amitsika malagasy io momba amin'ny fahalalana ara-pivavahana dia izy io nahazo manana nationalité américaine tamin'ny adin'ny américaine sy ny irakiana tany amin'ny golfe persika iny tamin'ireny zareo zany mbola zaza dia nitsomponenana lasa tany amerika tany tanandrisy ny adiny tamin'ny Saddam Hussein iny dia niresaka izy amin'ilay fahalalana ara-pivavahana zay zany tena velabelarina hoe fahalalana pivavahana tany aminay ozy izy taloha tena tsisy an'izany fahalalana ara-pivavahana zany mihitsy tany Iraka vokatry ny ady ary ny toe-tsainay a dia tsy niaina tamin'izany hoe malalaka zany ny ara-pivavahana fa rehefa tsy silamo dia efa tsisy dia efa gidragidra fa rehefa nipetraka taty Amerika ozy izy dia nanomboka nisokatra an'izay le hoe ay zany mahafinaritra be ke ty fahalalana ara-pivavahana ity a fa tena ilain'ny zanak'olombelona ny fahalalana ara-pivavahana dia rehefa nandeha teo mifamelabelaran'ny naharitraritra teo amin'ny 5-20 minitra teo dia afaka mametraka fanontaniana ozy izy ianareo izy zany ny teny anglisy fa izay manao kasika dia misy mandika teny amin'ny teny gasy dia rehefa metraka fanontaniana ianao zany dia amin'ny teny gasy koa no ametrahanao fanontaniana fa tsy voatery hoe teny anglisy ianao na mahay na tsy mahay ianao za moa enjana be le teny anglisy dia nareoko teny gasy no nataoko satria ny teny anglisy tsy teny pirenena malagasy fa za gasy a dia miteny gasy a ka ina moa natongavako ao raha tsy ametraka fanontaniana dia mba nametraka fanontaniana taminy dia rehefa miteny ianao zany moa zany dia milaza ny anaranao sy ny mombamombanao dia niteneniko tsara zaho a ny anarako ny zareo mako zany ny anarana voalohany any amin'ny farany ny anarako André Christian Dieudonné Mayol ny asako pasteur za zany antsona pasteur Mayol nanorona ny fiangonana apokalypsy teto Madagasikara miompana bokin'ny apokalypsy ny fotom-pampianarana ijoroanay bokin'ny faminaniana efa 20 taona mahery 20 taona ny orenan'ny fiangonana amin'izao fotoana izao feno eran'ny Madagasikara pasteur Mayol manambady mananjanaka 7 manana zafikely efa 8 za pasteur Mayol dia candidat amin'ny élection présidentielle amin'ity taona 2024 ity présentation zany a dia ny fanontaniana petraka ho a dia tsotra amin'izao fotoana zao fahalalana ozy izy ianao dia malalaka daholo ny olona dia resaka fanambadiany lahy sy ny lahy sy vavy sy ny vavy ho no anontaniako amin'ny firenena amerikana dia efa manaiky ny fanambadiany lahy sy ny lahy vavy sy ny vavy misy firenena européana koa maromaro efa manaiky an'izany ianao a mahasilamo anao amerikana ianao raha any Iraka dia tsy anaiky izany fanambadiany lahy sy ny lahy zany raha ny tany silamo na ny vavy misy firenena fa manaiky an'izany fa misy firenena tsy manaiky an'izany fa eto Madagasikara aho a za en tant que pasteur candidat irotsaka filoham-pirenena sy ny sotoavina malagasy dia tsy anaiky an'izany fanambadiany lahy sy ny lahy sy ny vavy zany mihitsy ny firenena malagasy ary raha za koa ama président pasteur dia tsy anaiky an'izany ka fanontaniana petraka dia ty marina ve fa hoe ho an'izay firenena tsy anaiky ny fanambadiany lahy sy ny vavy zay tsy ho isy eto amin'ny firenenay mihitsy raha mbola za no filoham-pirenena fa raha hafa no filoham-pirenena ny tsy fantatro dia tsy omenareo amerikana fanampiana araka ny resaka mandeha ka zay tompoko ny fanontaniana apetraka ao aminao ozy izy mbola ninony tsara zany le dika teny sotra betabe anao ozy izy amin'ny fanontanianao monsieur le président moa zany no atsoko anao sady mitsikitsiky izy monsieur le président moa zany no atsoko anao sa monsieur le pasteur aloha dia atsoko hoe président ianao ozy izy zany fa zava-dehibe le fanontanianao ozy izy ary tena marina zany misy firenena manaiky an'izany ary misy firenena tsy manaiky an'izany ary misy firenena tsy anaiky an'izany fa le hoe fifanampiana ozy izy zay iny tsy dia neritreretiko hoe misy an'izany ozy izy hoe tsy voatery tsy maintsy
anaiky an'izany vao azo fanampiana amin'ny amerikana fa zaho izy mino fa mety tsy marina angamba zany fa tsy miakina amin'izany mety fanampiana ataon'ny amerikana fa eto moa izy misy membre ny gouvernement américaine miaraka amintsika ato izy dia ameko anazy angamba izy ny fitenenana dia izy no amaly azy dia namaly le raha mato amerikana atao hoe tsy miakina amin'izany tokoa izy ny fanampin'ny amerikana fa na izany na tsy zany ary izy dia tahakandreo firenena efa mandroso manaiky ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy dia mino afa mbola ho avy amin'izany koa ny voaka malagasy ao ariana kely io fa mba anaiky an'izany koa ao ariana kely eo misy lamo miaraka aminay eo koa misy masera eo misy mpitondra fivavahana mety vitsivitsy tao fa nisy tsisy troatranareo zany daholo le gasy tao vao naino hoe mino aho izy le amerikana vavy fa tsy maintsy mbola hoe kena eto Madagasikara ihany zany any rindrinany entre parenthèse fotsiny zany zay fa ina tika tongavana hoe le hoe ny firenena ozy izy tonga manatona ny fahazavanao ary zay fanambarana zay dia efa fantatra fantan'ny amerikana zany fantatra n'izao tontolo zao ny présentation nataoko tao fa iza moa le pasteur mayol zay le hoe ny fahazavanao mamirapiratra hatraiza ozy izy nilazany azato moa fa indro naizina manarina ny tany ary naizy pito manarina ny firenena fa aminao kosa ny posahany Jehova ary aminao nisy eo ny voninany ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao io zany dia zavatra tena hoarabaky teny mihitsy io atao amintsika fiangonana apokalipsy sy ty firenentsika malagasy ity tena hoarabaky teny io fa raha zavatra fantatro be da be fa mbola tsy eto moa ny fotoana tokony iresahana an'izany fa raha tsy resaka fotsiny afa tsy ny ere-pirenenantsika malagasy eto zay fa fantatro na ny toerana misy azy ary na dia mbola miafina any dia tena arabaky teny mihitsy io ifahazavana io tonga io fahazavana io tena arabaky teny ary izay fahantrahantsika izay maizina ivatika amin'ny fahazavana zay dia ireo mpanjaka reo izy ho avy anatina anao fa tsy zany ihany fa teneny eo ny diny faefatra atopazo manodidina ny masonao ka jereo zay rehetra izy rehetra dia mivoroka makaty aminao zanakao lahy dia avolavitra ary ny zanakao vavy dia sakelena izy rehetra ozy izy dia mivoro makaty aminao atopazo manodidina ny masonao tena arabaky teny mihitsy zao fa zany hoe tsika moa tsy mifampiresaka sady nareo tsy miona amin'izay olona miona amiko any fa tena arabaky teny fa tena manomboka dia tena manomboka mitombo isan-kerinandro mety isan'andro ary dia misy olona vaovao foana tonga manatona miresaka milaza vonona fa iady amin'ny fantrana andresy ny fantrana miaraka aminao zay pasteur mayolona vonona zay tena metonga tsy afarana tsy tadiavina fa jerevo manodidina atopazo manodidina amin'ny masonao fa ireo rehetrarehetra reo izy dia vory manatona anao ary raha ny olona ny fanerasera hatramin'izay natao ampidirina ato tsy omby ato amin'ity toerana ivorontsika ty tena arabaky teny mihitsy l izy hoe tonga ny fahazavanao ary io fahazavana io atonony ny olona rehetra topazo manodidina masonao ka jereo izy rehetra dia mivory ka makaty aminao ny zanakao lahy dia avolavitra zanakao vavy dia sakelena fa reo olona tonga reo tena misy avy any amin'ny faritany mihitsy reo olona reo tonga manatona atsika ty zany avy any amin'ny faritany dia teneniny ato dia hoe ary ahita izany ianao ka ho miramirana dia empinepina sady ho alebiazana ny fonao fa hoentina ho anao ny aren'ny ranomasina ary afindra ho anao ny fananany firenena io le fahazavana mipotra ny arenan'ny ranomasina reo sy ny arenan'ny firenena tonga eto amintsika dia tsika ho alazaiko efa nyteneny koa ndray mpandeha hoe ho lasa firenena matanjaka indrindra ara-toekarena ty firenentsika malagasy ity ary io mbola averiny amintsika io eran'izao tontolo zao amen misy olona tsy ino an'izany fa efa izany ane isika izao fa mbola Andriamanitra mbola manana ny fotoanany tsisy ehony zany zavatra zany dia teneniny eto andininy fahaenina
ho feno rameva betsaka ao aminao. Dia rameva tanora avy any Midianina Sefa samy avy any Seba izy rehetra, volamena sy didikazo manimpofona no entiny, ary ny fideranan'i Jehovah ny teny mahafaly ambarany. Ny ondry amanosy rehetra ny Kedara dia angononao aminao, ary ny ondry lany Nebaota hanompo anao, hiakatra mifakasitrany eo ambonin'ny altariko ireo, ary ataoko be voninahitra ny tranony voninahitro. Ho feno rameva betsaka ao aminao dia rameva tanora avy any Midianina Sefa. Rameva zany ane efatra ny tongony. Jereo zao fa feno rameva io tokotany io zao. Ary ny foibera efa manomboka tsy omby-tsony ao. Fa manomboka feno rameva ao efa tsy omby. Tena arabaky teny. Efa mbola taria faravoatra dia efa nomeny io teny io. Ho antsika izay promotion voalohany tany amin'ny taona 1996 ny vavaka voalohany tany faravoatra, io ny teny nomeny Jehovah voalohany. Ho feno rameva tanora aminao, dikany hoe tanora mbola vaovao, mbola WT zany. Fa tsy hoe rameva efa reraka, efa fola doalika, na hoe efa rameva kilemaina, dikany hoe rameva tanora mbola vaovao. Dia miomana antsika fiangonana rehetra fa ny tokotanitsika rehetrarehetra koa feno rameva tanora daholo koa io. Halleluja! Fa za tany 96 tany faravoatra zany tsy hitako maso zany hoe ahoana zany. Ahoana koa feno rameva tanora feno fiariko dia ahoana ary. Za ary tiana bisikileta tsy ananako tany faravoatra. Mbola mandeha tongotra, mandeha bisy, mandeha taxi. Ho feno rameva tanora ozy izy. Dia ohatr'izay koa ty resana amintsika ty koa. Hoe itsika tsiraray avy reto. Zao tsy hitany masinao zany fa raha mino anao fa ifahazavany efa miposaka tonga atao anatintsika io no mbola iainantsika sy velomantsika ka mitazona an'io foana tsika. Dia arabaky teny aminao koa io teny io fa ho feno rameva tanora koa ao amin'ny tokotaninao ao. Halleluja! Ho feno avy any Seba, avy any Midianina, importeny zany. Rameva avy any velany zany. Tsika eto aloha mba fa mahavita rameva karenjy. Fa ohatra mbola tsy mahataitra le karenjy vita eto, mbola tsy dia taitra ny gasy satria mbola tsy dia tena maharaka ny tena tanjany ilay izy. Andininy fahafolo, Isaia toko fenipolo andininy fahafolo. Ary ny hafa firenena no nangany mandanao, ary ny mpanjaka ny hanompo anao. Fa tamin'ny fahatezerako no namelezako anao, ary amin'ny fitiavako kosa no amindrako fo aminao. Ny hafa firenena no nangana ny mandanao, ary ny mpanjaka hanompo anao. Zany mazava zany. Fa tsy ononona rereto tsika zany. Fa ireo firenena hafa ireo avy eto daholo hanangana fanorenana amin'ny teny vazaha hoe méga construction. Méga construction zany hoe fanorenana ngeza be. Tsika zao fa manao méga construction Mbomarinao. Zany anareo mba mandalova any amin'ny herinandro na hoe rehefa mba any dia jerevo ny fanorenanao. Fa isy anatin'izany hoe tafiditra anatin'ny méga construction apocalyptique zany. Fa reo firenena vahiny rehetrarehetra reo ho avy eto hanao arabe any etazy eto amin'ity tanànatsika ty, hanao métro eto amin'ny tanànatsika ty, anangana tanàna sy building be ran'ny Madagasikara. Araka io teny voalaza io ho avy eto reo ozy izy, hanangana ny mandanao ho avy eto. Satria maninona? Mitsangana ozy izy, mihazava fa tonga ninona? Fahazavanao ho avy reo. Ary ny mbola raharary ny dininy faharoa amby folo, fa ho levona izay firenena sy fanjakana tsy hanompo anao. Eny ireny firenena ireny no fongorana tokoa. Na ny Europiana zany, na ny Amerikana, na ny Azetika. Zay tsy hanompo antsika eto dia ho levon'ny Jehovah. Ka reo tsy anaiky ho levon'ny Jehovah zany fa ho avy reo, ho avy hanompo antsika. Tsy tsika ny manompo azy fa izy no maninona? Izy no hanompo antsika. Dia tadidio tsara ho azy zany teny zany fa betsaka izy tory teny natao zay fa indraindray ohatra ny miditra ato amin'ny sofinareo dia mivoaka amin'ny orona. Fa tsisy mipetraka ato anaty vavony ato le izy. Fa rehefa mitranga le izy dia ampatsiahiovina aminy io le efa nambara tamintsika taria Tsasiresy. Io le efa nidresahana taria Faravohatra. Io izy tonga io feno rameva tanora. Dia feno tokoa ane.
tanànatsika ho feno rameva tanora zay firenena tsy hanompo ty firenena malagasy ty amin'ny fahazavana tonga io dia ho levoniko Jehova dia ho eny zareo zany toy zay andao hoany fa sao dia ho levona eto tsika samy mamonjy ninona ny ainy 17 ny voninahitry Libanona ho tonga aminao ny azy Kyprosy sy ny Pina ary ny Bokso kosa koa andravana ny fitoerako masina ary asiko voninahitra ny fitoera tongotra ny zanak' izay mampahory anao dia andeha iondrika eo anatrehanao ary ekoka mifaladianao zay rehetra nanamavo anao ary isanao hoe tanànan'i Jehova zionan'ny ray masiny Israely ny zanak' izay nampahory anao dia andeha iondrika eo anatrehanao zao ny dikan'izany koa raha firenena nitondrana azy ny firenena zay nampahantra atsika ty zay firenena nampahantra nyty firenena malagasy ty itsika tena ampahantraina mihitsy itsika ampahantraina dia mba inonga reny fanazavana ataoko amin'ny radio resaka miditra tele antanimpanao gazety reny fa tena ampahantrana itsika ampahantrana fa ireo firenena nampahantra atsika ireo no avy aninona indray ozy izy